Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice tea naturaux, zava-pisotro mandritry ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, ahitana ireo entana tsara kalitao fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Manolotra anao ny vaovao. Nahato ministeran'ny ala ny fahazahon-dalana anapaka ny hazo amin'ny arboretum Ambatobe. Tara ny fanapaka-kevitra efa tapaka ny ankabeazan'ny hazo an-toerana. Ifandrombahana ny sy ny fitoeran-drano eny Isotro manoloana ny fahatapahana rano lavarendy eto an-drenivohitra. Noho izany niakatra avo eny ny vidiny. Misedra olana amin'ny fambolena vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana ny tantsaha eny amin'ny faritra Avaradrano. Nanampy azy ireo tamin'ny alalan'ny fiantohana motopompe sy fanomezana solika ny tanora malagasy miara-miangy. Vokatra kanina 7.4 an'ny Gabon, alina. Lavon'ny Ghana tamin'ny isa ray ny ohatra Ouganda, mbola ady mafy kosa miandry ny Gabon. Vaovao iraisam-pirenena dia dispaika ny mpitandro ny filaminana nigerianina. Toby fiantsonan'ny mpitsomponenana iray no voan'ny daroka bomba. Olona 50 no mapty, 20 amin'ny zato naratra mafy. Na didin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Allô, za ihany kia, aty amin'ny Baolay za io. Marina le nolazaindria, mahafinaritra be. Mbola mitony fety miaraka amin'ny Baolay amin'izao taona vaovao 7.4 zao. Raha tian'olo télé misy karazany maro ao, ny Essence, ny Chongwang, ny Skyward, sady voatonga. Misy buffer indray, Jeyo, tsara feo be. Ny lecteur DivX, so good. Ny panneau solaire, Baolilay. Dia marika Baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy. Ny vidiny ve tena mirarika. Baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Un Coca-Cola s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit, mais il faut le boire ici. Un univers de surprises fruitées et de fraîcheur. 3 nouveaux produits,
à partir de concentrés de fruits et arômes naturels. Naturo est fier de vous présenter jus pomme-poire, SC pêche, SC citron, boisson de toutes les saisons. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mora vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, ahavitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mahaliana anao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo ampita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany ny anombotsika ny vaovao dia nahaton'ny ministeran'ny ala ny fahazahoan-dalana anapaka-hazo ao amin'ny arboretum Ambatobe tara ny fandraisana fanapakevitra efa tapaka ny ankabeazan'ny hazo ao an-toerana fanadidiny Iona Saina. Betsaka ny hazo sarobidy tapaka ao amin'ny arboretum Ambatobe. Ny 4 janoary lasa teo no namoaka taratasy mampiato ny fanapahana hazo ao amin'ny arboretum eny Ambatobe ny ministeran'ny ala. Rehefa nanome izany fahazahoan-dalana izany tamin'ny volana desambra tamin'ny taona lasa. Taratasy izay tsy nivoaka raha toa ka tsy noresahana teto amin'ny sampana fampalalam-baovao Kolo matetika ny tsy maintsy iarovana ny arboretum izay manandanja ho an'i Madagasikara. Nanantona teny amin'ny ministera voakasika ity raha ity ny mpanao gazety aka vaovao ny amin'ny antony nampiatoana ilay permis de coupe saingy mifanilika ireo tompon'andraikitra. Raha ny hita teny an-toerana hazo maro no efa tapaka ny poniny eny amin'ny toerana manodidina manambara fa mitoy ny fanapahana. Manohitra izay ny lehibe ny fokontany ao Mandrosoa Ilafy izy ireo izay tsy mahafantatra ny olona nahazo ity toerana ity raha ny fanazavana. Izahay izany tsy mahafantatra hoe iza no nahazo azy fa efa nanao borinazy aloha teo aloha dia nisy olona nanatrika borinazy tao izany ny fokontany. Nisy descente nataony teny amin'ny hoe forêt izany terihana ny sana izany dia nisy procès verbal mihitsy nanambara fa mahazo zareo manapaka. Dia sy tapitapitra indray nefa tonga ty taratasy avy any amin'ny raha hoe forêt ty nilaza fa tsy azo tapahana indray manomboka izao. Raha tsy ivina mandeha ny fanadihadiana momba ity raha ity hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana. Tena arboretum tsy afaka anaovana io tsy maintsy mijanona ho jardin tsy maintsy mijanona ho espace vert. Afaka misy olona anankiray mividy an'izy fa manana eritreritra izy ohatra zo any TV plus ohatra manana eritreritra izy hoe za tena ty jardin be dia ataoko jardin atao fanaraka izy afaka vidiny le tany fa tsy afaka anaovany na construction na inona izay azo tapaka zay efa anjarantsika manome message ilay araka hoe misy ny arrêté zany navoaka zay midésaffecté là manala azy tao anatin'ilay tany nafindra satria rehefa niconstaténa izy dia tsy arakarak'izay fomba lay ataontsika hoe eritreretana anaovana le tany zava-misy amin'ny toerana
zay no mahatonga le hoe afaka averina amin'ny fanjakana azo amidy aveo le tany dia mbola ao anatin'izay fanadihadiana izay zahay hoe ahoana no nataon'le olona izay nangataka an'io anaja le fepetra voalaza lalàna ve izy sa tsy manaja ny fanjakana indray aveo afaka mandray fanapa-kevitra hoe voaverina ihany fanjakana ihany ve io sa azo atao tokoa mametraka azy ho lasa vano definitiva farany. Miandry ny valin'ny fanadihadiana ny mpanara-baovao. Iza ny tompona andraikitra tamin'ny famarotana ny tany, iza no namoaka ny permis de coupe ary izavy ireo mpiray tsikombakomba amin'ny fanatanterana izany. Ankehitriny miditra amin'ny fampijoroana ny tamboho ny orinasa manao ny fanamboarana eny an-toerana. Ho an'ny mpanara-baovao, sarotra ny ino fa hijanao espace vert araky ny nambaran'ny ministra ny Arboretum eny Ambatobe raha ny fitaovana sy ny olona miasa eny an-toerana no jerena. Manaprofo izany ny fanapahana ireo azy efa naniram-polo taonany maro eny an-toerana. Aiza ho aiza ny fanadihadiana raha misy zany, profo iarahany rehetra mahita ny azo maro tapaka. Ho an'ny mpanara-baovao, sary-mihetsika nataon'ny ministera voakasika ity raharaha ity, tsy misy ny fandraisana andraikitra. Toa ny ministera ny rano sy ny ala izay nanome ny fahazoan-dalana napaka ny azo andro vitsivitsy, ampiatoana indray izany. Ny ministera ny fanajariana ny tany milaza fa hanao ny fanadihadiana andro maro aty aoriana tsy hita ny vokany. Manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana manambara ny solombavamboaka iray fa misy ny rafitra miafina mijoro mamotika tontolo iainana eto Madagasikara. Ny fanomezana andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina moa ny vahaolana raha ny fanazavana azo. Fanadihadiana ny olona saina drany. Misy ny olona voakarama mandoro ny tandavanala amin'ireo lalam-pirenena ho ny solombavamboaka ny Madagasikara vao fito amin'ny faritra Vatovavifinany. Tsy hitan-tsaha milahatra ho an'ny biby fiompiny na mpamboly mampiatra ny tavintsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa finiavana nimba ny tontolo iainana raha ny nambarany. Ary ny anaovaka ao izay fanafiana dia amin'ny teny frantsay hoe organiser ilay zavatra misy. Satria raha manaraka n'iny reny de iny amin'iny tandavana tendrombohitra amin'ny faritra maro voalavo iny dia tena hita hoe mitovy, saika mitovy mihitsy ny elanelana hipoiran'le afo. Le intervalle hipoiran'le afo zany mitovy mihitsy le elanelana. Amiko reny zavatra eny tsy mandehandeha ho azy fa misy vondrony eto na azo lazaina mihitsy hoe rafitra anankiray izay tsy miseho manafika atsika amin'ny fomba ankolaka mamotika ny tontolo iainantsika. Manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana ankehitriny, ny fanomezana andraikitra ny mpiarahamonina ny vahaolana tokony ho raisin'ny mpitondra raha ny fanazavana hatrany. Raha vao tontolo iainana zany tsy vitana tompona ndraiky mpanjakana fotsiny zany. Ary raha le fomba fiasa hatramin'izay hoe amboly azo ny ministera ohatran'izao hoe amboly azo ny direction ohatran'izao hoe amboly azo ny départementa ohatran'izao tsy mety tsony reny satria reny dia ohatran'ny fitsangatsanganana ohatran'ny excursion fa tokony ny mpiray tany razana ray manontolo misy ny entany na hiaraka hiady amin'io sady mamboly no miaro satria rehefa omena ho andraikitra ny fiarahamonina dia voarona ny faritra misy azy ary hita sy fantatra daholo ireo mpanao ratsy rehetrarehetra ao anivon'ny fiarahamonina na ny dahalo mpangalatrombo zany na ny mpamaky trano zany na ny mpanao fanafihana mitapy adiana na mpandoro tanety sy ny sisa. Ny rehetra no mitsinja ny fahasimban'ny tontolo iainana toa ny tantsaha sahirana vokatry ny tsy fisian'ny orana. Ho an'ny mpahay toe-karena ho mafy ny fiakaran'ny vidim-bary amin'ny taona ity manoloana ny tsy fisian'ny orana amin'izao fotoana izao indrindra amin'ireo faritra mpamokatra vary eto Madagasikara toy ny any Ambatondrazaka sy Marivoay. Andrasana ny vahaolana avy mpitondra manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ny fitiavana ny marina sy ny fampiarana ny tany-tandalàna ny vahaolana manoloana ny fahantrana eto Madagasikara raha ny fian'ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny mpitondra fivavahana samy hafa androany teny amin'ny American Center Tanjombato. Fanadihadiana miantarandriana io. Betsaka ny tempoka mahatonga ny Madagasikara tsy mandroso hatramin'izao. Anisan'izany tsy fisian'ny fitantanana mazava eto amintsika. Eo ihany koa ny fifangaroan'ny rafitra sy ny finoana maro samihafa. Lasa mifangaro ny dikany hoe institution na hoe rafitra sy finoana ary religion. Zay zavatra telo zay lasa mifangaro dia rehefa avy eo lasa misy fifampitsaram-belatsin-geza be ao anatiny ao dia mandrava an'le fitantanana an'le arena voajanahary eto Madagasikara dia lasa misy zaravilana zany hoe raha misy fitantanana mazava tsy mitanila zany dia mitombona ao azy le vokatry le finoana fa lasa misaraka tsinona le fiarina sy le finoana ary le tontolo voajanahary na le faritra ifampivelomana hitantanana ny arena voajanahary. Tokony mandray ny andraikitra izay tandrify azy tsirairay ny rehetra raha ny fanazavana. Rehefa ambony ny toeranao dia betsaka sy ambony ohatr'izay koa no tokony ho adidinao. Zay zany no tokony ho fotom-pitsaina. Raha mpitarika fivavahana ianao
ambony ianao zay mitarika ianao fivavahana ny taritinao dia ambony ohatrazay koa ny adidinao ka tokony mametraka sika hoe inona ny responsabilité ako marina ka ny responsabilité anao marina amin'ny mampitondra fivavahana anao lazao anay inona le tena adidinao ny mpanao politika inona ny milaza azy fampanohitra inona zay ny tokony ho apetraka dia samy miasa arak'izay fa zay zavatra eny tsy mipetraka dia mametra tena daholo ny rehetra hoe za zany a ray aman-dreny a za manoloan'izany manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny fiangonana tsirairay avy fitaizana ny rehetra naja ny lalàna iaina anaty firaisan-kina ary andeha anaty famarinana no entina izy ireo hampandrosoana ny firenena zany hoe fanorenana n'ity firenena ity a mila firaisan-kina mila fahasapahana hoe mpiray firenena ary manana anjara toerana amin'izany ny fiangonana tena manana misy amin'ny hoe fahalalana ny fiombonana ao anaty fahasamihafana moa ny ilazana azy ary tsara koa raha ohatra ka hoe mba manana an'izay fomba fijery zay ireo ataontsika hoe atoko politika samihafa ny ataon'ny fiangonana aloha zao any dia manampy mitaizany olona mba hanana an'izay hoe fitiavana ny marina zay aloha voalohany indrindra fitiavana ny tandrazana dia mitaizany olona zany a mba hanana an'ilay hoe toesaira zany a tandalana zany satria ny olona eto Madagasikara zany dia hoe barana zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ny fiangonana zany dia mitaizany olona hoe fehezany lalàna mandeha amin'ny famarinana mandeha amin'ny fahitsiana raha tsy ahivina androany no nitaterana ny adihevitra tamin'ny antoko-pinoana rehetra misy eto Madagasikara izay nikarakarain'ny ambasady amerikanina ho fankalazana ny Religious Freedom Day no antony izany adihevitra izany ny lohahevitra tamin'izany dia ny hoe inona no andraikitry ny fiangonana ho fanatsarana ny fiarahamonina no entina nijerena ny anjara toeran'ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana eo amin'ny asa sosialy ho amin'ny fampandrosoana sy fandresena ny fahantrana eto Madagasikara. Lafombavao hafa kosa indray dia mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana ny ankamaroan'ny tolo-kevitra naroso ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny seny entina hanavoazana ny lalam-pifidianana tsy voaray ho isan'ireo ampidirina amin'ny fanavoazana avy hatrany moa ireo tolo-kevitra ireo. Lili Rabiata. Tolo-kevitra mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana na mitarika ny fikitiana ny lalam-pandrenana ary tolo-kevitra mifandona no olana hita tamin'ireo tolo-kevitra natolotry ny fiarahamonim-pirenena hanavoazana ny lalam-pifidianana. Usatrotra ny antanterahan'ireo tolo-kevitra ireo raha ny fanazavana ny filohan'ny Voamera Maleotena misahana ny fifidianana androany nandritra ny fanolorana ny tatitra ireo tolo-kevitra natolotry ny fiarahamonim-pirenena androany. Ny zavatra sarotra anatin'ilay zavatra ny lalàna no amboarintsika ary itsika tokony manaja zany ny piramida kelsenienne zany hoe tsy maintsy misy rafitra zany ao anatin'io resaka lalàna io. Ka ny lalàna no amboarintsika nefa lalam-panorenana no mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ilay izy dia teknikement zany tsy mety mihitsy zay zavatra zay raha tsy hoe mikitika lalam-panorenana antsika kanefa ny fikitihana lalam-panorenana tsy fanapaha-kevitra ny seny no anao hoe kitihana ny lalam-panorenana fa be da be zany ao anatin'le hevitry le olona zany mila hoe kitihana le lalam-panorenana zay vao tafiditra ao anatin'ny lalam-pifidianana zany le izy. Fanovana ny fomba famolavolana ny lisam-pifidianana, fampifandraisana ny fotoana natanterana ny fifidianana amin'ny lalam-panorenana, ny lalàna ny feny antoko politika sy ny famatsim-bola ny antoko politika, ireo amin'ny ankapobeny no nodiniana sy nandrosoana ny fiarahamonim-pirenena tolo-kevitra. Misy amin'ireo no efa nalefany amin'ny androm-panjakana, andrasana ny fandrosoana volavolan-dalàna sy tolo-dalàna ireo tolo-kevitra ireo. Ohatra zao hitantsika teo vao nivakiantsika teo ohatra ny hoe misy olona miresaka mikasika ny resaka hoe hamadina ny fokontany CTD ohatra zany tsy afaka ny apiditra an'izany ao anatin'ny boky mihitsy tsika satria tena voatery mikitika lalam-panorenana tsika zay vao manao an'izay zavatra ohatra zao tena hevitra za zao miomba n'izay hevitra zay hoe tokony faritanao anaty lalam-panorenana mihitsy ny datim-pifidianana mikasika ny présidentielle zay zao tena hevitra tsara be zay zavatra zay kanefa tsy maintsy mikitika lalam-panorenana antsika zay vao mahavita an'izay zavatra zay donc misy zavatra be da be ohatran'izany zany ao anatin'le izy misy hevitra mivoaka avy eo amin'le olona nefa tsy voafaritra ao anatin'le lalam-panorenana antsika le izy dia lasa manahirana no miresaka an'le izy zany. Tsy nahazo ny dika farany amin'ireo tatitry ny tolo-kevitra natolotry ny fiarahamonim-pirenena hatreto na ny antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena ihany koa. Efa misy anefa natolotra ny androm-panjakana.
tsy misy hafana manamarina aloha arak'izany raha tena nitolo-kevitra natolotry ny fiarahamonim-pirenena marina no naravina na iova-ndalana tahaka ny nahazo ny lalàna feno serasera mbola afaka hitondrana fanovana ireo tolo-kevitra ireo raha ny fanazavana trany. Isan'ny manolo-kevitra ihany koa ny fikambanana tahaka ny FMTF na ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana ny firenena ho fanomanana ny fifidianana indrindra ny amin'ny taona 2024. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ifandrombahana ireo sy ny fitoeran-drano eny Sotreny manoloana ny fahatapahana rano lavareny eto Andrenivohitra noho izany niakatra avoroen'ny vidiny. Fanadadiny Mikaela Ramalolahy. Ifandrombahana avokoa ireo karazana siny fitoeran-drano ety Isotry manomboka amin'ireo bidon jaune miakatra amin'ireo siny fotsy sy manga hatramin'ireo siny mahazaka hatramin'ny 200 litatra. Ankehitriny mitovy amin'ny tsena anatin'ny iray volana ny tsena nandritra ny iray andro raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Tafiakatra hatramin'ny 10 mahery ny isan'ireo mpanjifa mandritra ny iray andro. Ka le hoe fahatapahan'ny rano nalefanareo tamin'ny vaovao reny ihany dia taitra ny olona dia mba mividy bidon aloha nangonana rano mba nandeha izany tamin'ity mba nisy mpividy kely izany tamin'ity noho ny tamin'ny herintaona. Rehefa fahavaratra ohatr'izao tsy mandeha ny bidon satria ny olona mitaty avy ny orana dia mitaty rano. Fa tamin'ity izany le hoe fahavaratra tsika mahitany dia mba mividy bidon izany olona nangonany rano. Iny aloha tsy hita isy iny satria mba misy maka mavomavo dia misy maka mangamanga dia misy maka maintimainty dia tsy hita isy. Manodididina teo amin'ny 700 teo na 500 ny mpivarotra ray. Mba ohatran'ilay olona rehetra ihany mba manararoatra kely nga makabetsaka fa mpitsonjovana fa samy majinika. Amin'ilay resaka rano zany dia ohatran'ny hoe tonga daholo ilay olona mividy simy be satria sahirana amin'ilay rano. Zay zany mahatonga ilay olona be dia be mividy simy be ety aminay. Simy be dia zay rikanina anangonana rano dia atao simy be mihitsy. 250 litres lehibe dia 150 litres, misy 120, misy 30 litres, 25 litres itomana rano. Nandeha be ny tsenanay androandro tamin'ny resaka hoe tapaka ny rano. Maromaro nalafo amin'ny 10 isam'ny 250 litres reny. Tsy naharaka ny entana amidy, miakatra ho azy ny vidiny. Manararoatra ireo mpivarotra raha ny fanazavan'ny mpanjifa saingy tsy maintsy mividy noho ny tahotra amin'ny fahatapahan'ny rano miseho eto Andrenivohitra izy ireo. Nividy bidon zay satria efa hitany amin'ny gazety ao zagny efa tsy misy rano zagny afaka 3 jours eto Antananarivo. Dia hagnano stockage rano zay. Tsy nagnomagna zay fa direct hoe nandeha ty nanontany vidin'ilay bidon. Ny eritreritrinay tamin'ny voalohany zany le zao eo amin'ny 100 000 fa nefa le izato efa 400 000 be zao. Ohatrany hoe oritra mihitsy ny rano zany tapaka ny jirama dia misy filazana amin'ny gazety sy ny télé sy ny radio dia ho tapaka afaka 3 andro 4 andro dia zay ny antony atongavany aty. 250 litres dia 200 litres. Anankiroa. Ny fanomanana moa zany dia tsy misy fa tambatambatra eo. Mividy sy ny fitoeran-drano avokoa ny rehetra ahafahana manangona rano manoloana ny fahatapahan'ny rano lavareny ataon'ny jirama. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainana andavanandro mponina nefa izany. Miaya isan'andro izy ireo ahazo rano sa tsia. Mandany fotoana amin'ny fiandrasana na ny filarina rano mandeha. Ankoatr'izay ny fifoazana maraina. Hatreto aloha tsy hita ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana. Nangataka subvention 570 miliara ariary ny jirama ho an'ny taona 2017 ity raha toa ka 720 miliara ariary izany tamin'ny taona 2017 izany hoe avy telo eny ny fanampina nomena hatr'izay no nangatana ny délestage nefa mitohy hatrany eny mihamafy aza. Fanadadiny Gaëtan Andriatsilavo. Natratra 720 miliara ariary ny subvention na ny fanampina nomena ny orinasa jirama ny taona 2017. Raha ny hita tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata 17 janoary lasa teo na enao 520 miliara ariary amin'ity taona 2017 ity. Raha toka 570 miliara ariary no ilaina hoy ny teo anivon'ny jirama. Tokony avoaka faran'izay aingana ny 70 miliara ariary hitondrana vahaolana ampihena ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao. Izany hoe nangataka 700 miliara ariary ambonin'ny fanampina nomena azy ny taona 2017 ny jirama. Antony izany raha ny fanazavana ny tsy fampiny rotsakorana sy ny fahatapahan-jiro manerana ny nosy. Vahaolana ve izany fampiakarana ny subvention omena ny jirama izany? Tsy hivina trany fa olana eo amin'ny fitantanana no mampikorosofana ny orinasa mpanjakana jirama. Ny fandrotsahana volana matapitrisany maro ao amin'ny orinasa io ve hamahany olana? Inona no toko omeny mpitondra fa ho tsara tantana ireo vola ireo
amin'izao taona mialohan'ny fifidianana izao raha toka tsy mety avoaka ny tompona andraikitra hatramin'izao ny valin'ny audit izay natao tamin'ny orinasa io atreto aloha mbola mijanona olana iraisin'ny faritra rehetra manerana ny nosy ny fahatapahan-jiro maro ny naneho hevitra ary nilaza ho fampanantenana pokaty toy ny efa nisy hatr'izay no hitranga fandaniam-bolam-bahoaka ny fanampianan'ny orinasa jirama ny olana mitoetra ary tsy mety ho vaovà fa ireo lohandohany sy tompona andraikitra no mahazo tombony ary tsy misy ny fanasaziana sy ny fametrahana ny mangarahara androany ohatra mbola nitoy ny fahatapahana ary faritra maro no nahitana izany ireo manana fahefana mampiasa gropy no ny asa tsy maintsy atao ireo tsy manana kosa indray miandry ny fiverenan'ny jiro izay naharitra ora maromaro tokony andiny tena ny mpitondra hoy izy ireo efa miantraika amin'ny aty vilany ny vokatra tsy ny fahatapahan-jiro ankehitriny taraiko be aloha tsy efa ela efa tsy voazao izy nitapako tsy ny foana efa nomboka tamin'ny vita fety tapaka foana efa tapaka izy dia maharitra be le izy raha fahitako anazy ohatrany hoe fampandriana sisa fotsiny fa mampanantena foana zany la fitondram-panjakana hoe anova zavatra anao an'izao manantena zay vahoaka nefa tsy hita mihitsy izy eo taraiky mihitsy mampijaly mihitsy le délestage mba zareo le vahoaka malagasy fa tena tsy anna mihitsy ty fireneny kirotra zao tsy mandeha tokony irehatra foana za tokony tonga foana zany le jiro nefa nefa mame fanatonana jirama hoe ho vita ny délestage nefa mbola tramizao mbola tsy vita dia zay mahatonga nampena izay ho an'ny mpanara-baovao sy ny mpandinika ny fiainam-pirenena tsy hita soritra ny fahaizana misoroka mialoha ny olana mety hitranga ataon'ny filoham-pirenena ny zava-misy hatramin'izay efa misy ny trangan-javatra ary efa mitatra vao mihetsika ny mpitondra azo atao ohatra ny misoroka mialoha ny fitsaram-bahoaka sy ny fidinana an-dalambe omena sehatra hahafany maneho hevitra ny vahoaka amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara misedra olana amin'ny fambolena vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana tsy fampin'ny rano ihany koa moa ny tantsaha eny amin'ny faritra Avaradrano eny nanampy azy ireo tamin'ny alalan'ny fiantohana motopompe sy fanomezana solika ny tanora malagasy miara-miainga fanadadiny Lili Rabiata ety manandrina fokontany ambom-pananina taky ny bozaka siatra ny ketsa ety antoerana vokatry ny tsy fampiny rano mavo ny ketsa maina mafy taky ny vato ny tanimbary tsy misy na inona azo ny tantsaha atao amin'ny tany famboleny raha ny fitarainan'izy ireo nisy nanao voly avitra zany hoe mbola nisy zany ny rano avy ary amin'ny parasina Andrenambo dia nisy nanao voly avitra tamin'ny reto party eto ambonimbony eto reto tena kivy tanteraka mihitsy satria izao ve moa atenaina hoe isy vokabarintsony fa satria mba mahatonga ana hoe anetsa ikirobiby anetsa mba tsy hatany vao an'le tany satria sarotra be zany ny esanana azy rehefa raha ohatra hoe tsy ho aketsa io tanimbary io amin'ity taona ity dia amin'ny herintaona vao ho aketsa dia lasa mitombo dépense be zany izay amin'ny toerana misy manana motopompe manodidina ny 5,000 ariary ny ofan'ny motopompe ny rana tanimbary iray velarana eto anefa tsy manana izany fitaovana izany ny mponina ary tsy manana ihany koa ny enti-manana entiny hiantohana ny solika ampihodinana azy antony nanolora ny tanora malagasy miara-miainga sy ny antoko malagasy miara-miainga fitaovana nampiana ny fampidiran-drano ny tanimbary eny an-toerana tamin'ity indray mitondra ity dia nanome ny motopompe izay ampiakarana ny rano dia nanome ihany koa ny carburant ampiasaina amin'izany andrana ireo tanimbary izay ankehitriny efa hitantsika fa efa miasa ny tantsaha misy ny efa voaketsa ihany koa dia afaka manateraka izany asa fambolem-bary zany ny vahoaka eto amin'ny commune Manandrina na ny voly vary na ny voly legioma samy ahina amin'ity taom-pambolena ity hoavitra ny vokatra raha misy ny fanampiana ny tantsaha tahaka izao raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna ny Manandrina rehefa tena mamokatra rehefa tonga somatsara ny orana
amin'ny fahatongavany amin'ny fotoana ohatran'izao dia nivokatra azo amin'io tambary ety aminay eo amin'ny 2,5 tonne eo isaky ny hektara. Zay nefa manana hatrany amin'ny 60 hektara zay eo amin'ny toerana io dia azo eritreretina hoe 4 hektara zany 4 tonne zany no tokony ho azo anatin'ny hektara ary amin'izao fahasombany zao 4 fatiatoka. Amin'ny fahavoazana toy izao moa zany dia raha malala fa tsy maintsy ho an'ny tena tompon'andraikitra aloha dia mitady fomba hoe inona ny atao azahoany le tatsaha miaina ary azahoany mamokatra na amin'ny andro fahavaratra amin'ny fahabetsahan'ny orana dia mitady hevitra hoe ahoana ny amiliana sy anamboarana ny rano mba tsy ho tondra-drano be loatra ny toraka ny ohatr'izao indray dia mitady hevitra hoe inona ny atao azahoan'le olona manatanteraka ny asa aman-draharaha ny tokony ho ataony. Rehefa nijery moa zany amin'ny mabe ny tanàna dia nitady fomba rehetra hoe aiza no ahafahana manampy satria zay mba manana an'ity renirano ty any manana an'ity rano ty any fa ny hoentiny ny fitaovana hoentina mampiakatra ny rano satria ny renirano lalina no ny tambary dia namaly anay moa zany ny malagasy miara-miainga hoe zay afaka hanampy dia nanampy. Tsy tokony andra ny fiovan'ny toetrandro sy ny famatsim-bola ny fanampiana ny tatsaha amin'ny fambolena raha ny fanazavana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Samy mihira ho mijery fotony olana iainan'ny mponina na ny antoko politika na ny fikambanana samihafa eto amin'ny firenena saingy miravoravo tanana amin'ny olana mahazo ny tantsaha mivantana raha ny fanazavany hatrany. Izay koa nataonay antsoavo hoe tsy alao tsy lany matoa zay manao politika dia hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena fa tsy hoe hiady toerana na maimay azo fitondrana fotsiny. Zay ny antony hitolomana ohatr'izao ary zay ny antony hidinana aty moa hitan'ny rehetrarehetra hoe misy vahaolana rehefa mitondra ka tompon'andraikitra anao dia tokony hitady vahaolana ho an'ny vahoaka foana na andro na alina fa tsy hoe tsisy vahaolana zany amin'ny fiainana satria ny tompon'andraikitra zany dia olona mitady vahaolana fa tsy hoe miandro fotsiny hoe avy ivira orana dia rehefa tsy avy izy dia ka ataoko ahoana raha fa ny orana raha tsy latsaka kina no ataoko eo olona tsy manana vina tsy vonona ny tondra vahoaka zany ny olona manana toe-tsaina ohatr'izany fa tsy hoe ka Andriamanitra tsy nandasaka orana kina no teneniko aminareo eo na hoe ny tany alony tsy nanao lakan-drano ka inona no teneniko anareo eo fa rehefa eo anao tompon'andraikitra dia tsy maintsy mitady vahaolana zay no atao hoe tompon'andraikitra fa ny ankoatran'izay tsy tompon'andraikitra dia manao antsoavo zay fitondram-panjakana hoe sao dia lany andro miady hevitra sy misakafo sy mifampiarabatra hatry ny taona ianareo fa raha izao ny tarina isaky ny any amin'ny ambanivohitra rehetrarehetra any inona nataon'ny ministera amin'ny fambolena tsy mitady pompe ohatran'izao dia zarao amin'ny olona dia ampiakaro ny rano fa reny katikati reny any azahoana pompe aman-jato ny amina rivony. Manodidina ny 20 hektara ny velaran'ny tanimboly tsy mbola nahazo rano raha ny ao amin'ny komina Manandriana manokana. Ito ny fitadiavana vahaolana ho an'ny tantsaha ataon'ny tanora malagasy miara-miainga sy ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy maintsy hiena ny vokatra ho an'ny avaradrano amin'ity taopambolena ity hoy ireo tantsaha. Taorian'ny fampidirana ny rano nanomboka nanetsany tantsaha teto amin'izay amin'ny ketsambola avitra. Nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao volana janoary izao. Tafiditra ao anatin'izany moa ny vary, legioma, ny hena ary manampy izany amin'ny faran'ny volana moa ny fiakarany sarandalana. Narindra rendreny manana. Niakatra ny vidim-bary ny tsena tamin'ity volana janoary ity izay mandidina ny 9 ariary ka hatramin'ny 4,7 ariary ny gony iray. Manao antsoavo amin'ny fanjakana eo amin'ny fiakaran'ny vidin'entana sy ny fanaraha-masan'ireo entana eny an-tsena ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa iray. Samy mampiakatra ny vidin'entana avokoa na ireo mpivarotra atsinjarany na hani-masaka ankehitriny. Kilosa 900 sy arivo dia ny vary gasy 400 sy arivo dia ny tsipala sontra 900 sy arivo koa. Nanomboka tamin'ny vitsy fiakaran'izay. Nanomboka tamin'ity volana janvier. Any ohatra ny hoe tsy hita fa ny anay fa fangaro be daholo le zavatra ampiasaina dia tsy hita hoe tersiny namono antoka na teroa fa angonina daholo zany mazany zay tsy lasa ny antsena be koa zany fa ety zao misy entana ampiasaina daholo misy entana ny ampiasaina rehetra zany ety an-tsena ety dia mahafantatra fakafantatra olona zay dia alaina fotsiny daholo ny hariva dia efa préparena dia vita maraina dia ny hena koa torak'izany.
dia rehefa tonga eo dia samy maka mivola zany zareo ny hariva dia teo ilay izy dia raha misy ampiny zany dia hoe ino mba anao moa tsy misy dia hoe nisy tsy voalo zany volan'olona rehefa tsisy dia ohatr'izay foana. Ny anaramaso akaiky an'io fanjakana satria misy manararaotra avy hatrany misy izy manafina ny entana any anatin'ny angarany nefa fantatra zany fa hoe misy tsy fisian'ny kotambary kely atoato zany amin'izao saison de pluie taraiky be zao dia misy manararaotra an'iny koa amin'ny lafiny anankiray dia fa tonga dia avy hatrany dia anao zay anafinana ny valy dia akatombontsoa manokana efa amam-bolana izao ny fikambanana miaro ny izy mpanjifa no manaitra ny tompon'andraikitra ambony manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny saran-dalana. Andraikitry ny fitondrana mpanantanteraka ny fanaraha-maso ny vokatra eny an-tsena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka raha ny fanazavana. Ny fanjakana ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka fahasalamany, resaka fampianarany, resaka fitaterany noho izany tokony hojeren'ny fanjakana akaiky io resaka fitaterana io fa tsy sin'ny mampampaholim-bahoaka ihany koa atao amin'izao fotoana izao. Fanay dia mazava tsara ny teninay hoe tokony andraikitra ny fotoanam-panjakana anara-maso isatsokatriny ao anivon'ireny mpamokady ireny sy ny aty amin'ny voatatsindrarany mba tsy sin'ny fioarapefy sy hahatonga ny olona mety anana fikorotana-tsaina ka manjary miteraka korotana eto amin'ny firenena. Fotoan-tsarotra ho an'ny mpanjifa ny volana janoary raha manomboka tamin'ny fiakaran'ny vidintsoloka ny taona vaovao. Manaraka izay avokoa ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny ankabeny ny siramamy izay tafakatra hatramin'ny 5,3 ariary ny vidin'ny gony iray na ny litatry ny menaka izay manodidina ny 5 ariary. Etsakilan'izay nahitana fiakarana eo amin'ny 200 ariary ihany koa ny tsaramaso maina ankehitriny. Tontolon'ny toekarena izay hatrany dia ny taom-baovao sinoa anomboka ny 20 janoary izao sisa no andraindraina amin'ny tsenan'ny liditry any ivelany any hoy ny centre technique et horticole de Toamasina Antony miaina ny tinady any Eropa miainany koa ny tolotra avy aty Madagasikara ka itao Andratsilavo. Niaina ny fanjifana letsia avy eto Madagasikara any Eropa raha ny taratasy navoaka ny CTHT any Toamasina. Niavaka ny tamin'ity taona ity ho an'ny sehatry ny voankazo raha ny vanim-potoana tahaka izao no jerena. Mizotra ny tsakany sy andavany araka ny tety andro napetraka ameloha ny fanondranana sy ny fitsinjarana ireo vokatra saingy niaina ny tinady ho an'ny letsia manokana. Niaina ihany koa ny tolotra raha ny tatitra voaray. Tsy neto Madagasikara irery ihany, misedra olana tahaka izany ihany koa i Afrika Atsimo raha letsia no resahana. Ny taom-baovao sinoa anomboka ny 20 janoary izao sisa no andrandraina amin'ny tsenan'ny letsia any ivelany ho hiatrany ny CTHT na ny centre technique et horticole de Toamasina. Raha ny ato amin'ny tsena anatiny kosa no jerena efa miavitsy ny vokatra letsia ary tafiakatra hatrany amin'ny 4,000 ariary ny kilao ankehitriny. 5,000 zao varotako hatramin'ny voalohany. 5,000 dia avy niakatra 7,5 dia niakatra 12,5 dia zao izy 20,000. Fanadina dia apefy dia mora manga. 20,000 neny. Inona no nampiakatra azy 20,000 amin'izao? Lafo ny entana. Ny entana mihitsy zany ny lafo. 20,000. Lafo hatrany apoto mihitsy. Mamy fa. Taloha ohatrany anakanareo anazy dia zao lasa ohatrany? Taloha zao raha ohatrany io efatra alina. Zao izy fa 1 million. Ohatrinona? 1 million. Dia mbola misy dia nefa ny tefony mbola mahazo fa. Ireo letsia avy any Apefy araka izany no tonga eto Antananarivo raha ny voalazan'ireo mpivarotra. Izany hoe ireo letsia aty amin'ny afovoantany. Misy ihany koa ireo avy any amin'ny faritra andrefana saingy tsy maharaka. Raha tsy hivina, 4 alina taona ny letsia no vinavinaina fa ahondrany Madagasikara any ivelany ka ny 507 alina taona amin'ireo any Eropa. Raha toka mahatratra 7 alina taona izany ny taona 524. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Mafana ny toedrarà any Lakakany amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-baovao azo ny samy groupe raha avy ao Fianarantsoa miady toerana fitrandrana any an-toerana any ka ina iafara amin'ny famoizana ain'olona maro. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany moa dia isan'ny voantonontonona amin'ny tiraraha ity ny mpandraraha iray akaiky ny fitondram-panjakana ary ny mpanolontsaina ny filoham-pirenena efa fanta-daza amin'ny resaka tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena. Hotanterana aminao eto ihany moa ny toyan'ity raharaha ity dia mbola mitoy ny hetsika ao avaika-ndrano raikitra ny fametrahana barazy eo amin'ny elanelany vangain-drano sy faraka fangana mba tsy hahafahan'ny mpitandron'ny filaminana avy any Fianarantsoa miditra ao an-toerana. Olona telo moa ny fantatra fa
efa nitazomina vojo mainka amin'ny tokona ihany koa ireo fokon'olona manoloana ny fanapahana jiro. Fanampanazavana. Tranga zany eto Vangaindrano misy an'ilay vavavavy maty novolon'olona ny fomba fianakaviana tasy de terminal. Dia mandeha mandositra zany ilay mahazanondoza dia tratra teny Mahabo 20 kilometra tsy miala ny Vangaindrano. Dia voarain'ny gendarme. Dia tamin'ny Sakomaly zany kanto zany rehefa omaly misy ny barage tsy afaka mivoaka zany ny tongdile tsy afaka mivoaka ny andeha mivoaka tsy afaka miditra ny miditra ty Vangaindrano. Dia tonga zany ny renfortna gendarme sy miaramila io mifanao resaka teny amin'ny fokon'olona dia hoe any Andrao no sandamina. Omaly zany rehefa trafin'ny eti-bahoaka zany dia kirano satria misy tiralera be zany ny teny, misy tifibasy be zany na taty an-tsena na teny amin'ny tobon'ny Jirama. Dia naveriny Jirama zany ny jiro maty tokotokony teo amin'ny folo ny jiro sy rano. Hatramin'izao indray aloha ilay jiro sy rano tsy mbola mandeha androany. Dia amin'izao temisika ny teny izao zany tsy manaiky ilay vahoaka fa tsy maintsy anon'olona dia mbola miandry ny dia fietsika indray zany hatramin'izao fa ny zavatra mampalahelo zany dia misy ny manao rarao-paty mandroga. No tanterahana androany ny fankankevitra sy ny fampianarana momba ny fanesan'andro amin'ny tetiandro malagasy izay natao teny amin'ny tranombokim-pirenena Anosy tetiandro izay betsaka moa ny tsy mahay azy. Mikaela Ramalolahy. Miteraka olana trano ny fankalazana ny taom-baovao malagasy isan-taona. Samy manana ny fankalazany azy ny tsirairay. Nisy androany ny fahampahafantarana nataon'ny Tangalamena tamin'ireo solon-tena maro manerina ny Nosy amin'ny fitadiavana vahaolana raikitra manoloana ny fankalazana. Misy ifandraisany amin'ny fambolena, fiompiana, fitsaboana ny fahaizana manisa andro raha ny fanazavan'ny Tangalamena. Ny fanisan'andro zany miaraka amina fanandrona foana. Dia ny zavatra tena ngeza be anefany hatramin'izay dia ny fanisana andro na fanisana volana mba hentina amin'ny famokarana, fambolena sy ny fiotazana. Fangaro zany ny zavatra rehetra na ny fivelomana na ny fitsaboana teo amin'ny gasy, fitaizana zany. Dia izay zavatra izay tsy nisy na ilika fa notazomina daholy natao ny inventoriena daholy dia ezahana ho prezentena androany. Tafiditra ao anatin'ny fanomezan-kasina ny tena, ny manodidina ny praimona, ny zavaboary kosa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy raha ny fanazavan'ny filohan'ny trano koltoraly malagasy. Tsika malagasy mandala fihavanana ary zany fihavanana zany tsy misy raha tsy misy aloha ny fifanomezan-kasina. Ny fanomezan-kasina zany zay vao mihavana. Ary eo anatin'ilay taom-baovao malagasy dia izao misy le hoe tsy manam-pahavalo afa-tsy mosary ary tsy adidiko za sambery fa adidiko zasy ianao samy manana adidy tsika rehetrarehetra. Indrindrindrindra zany amin'ilay hoe taom-baovao malagasy rehefa misy ny fanomezantsika hasina amintsika tsirairay aby amin'ny tontolo manodidina amin'ny zavaboary dia mirindra ny zavaboary dia mahavokatra tsika. Fa raha tsy misy ny fanomezantsika hasina amintsika samitsika avy dia tsy miavantsika amin'ny zavaboary dia potika ny zavaboary dia maina ny tany ohatrany amin'izao fotoan'izao. Hatreto mbola andraikitry ny mpandalany maha-malagasy no mitady vahaolona momba ity fisavorovoroana amin'ny fitadiavana tetiandro raikitra ity amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Mandeha nitsena ny fanamboarana parpaing ao amin'ny komuna Mahajanga. Ny 500 isan-jato mahery ny trano miorina any toerana moa dia vita amin'ny parpaing avokoa. Fanadadiny Mikaela Ramalolahy. Vita amin'ny parpaing avokoa ny 500 isan-jato ny trano miorina eto Mahajanga. Antony tsy misy ny tamanga ahafahana manamboatra biriky ka mandeha tsy misy toy izany ny tsenan'ny simenitra sy ny fasika anamboarana parpaing. Iray amin'ireo mpanamboatra parpaing mipetraka eto Mahajanga i Maminiana Jean. Manana ny paikady manokana izy eo am-panatanterahana ny asany. Fanamboarana parpaing zany somatelo brety mahavita parpaing 25 pièces raha ilasaka ny soma. Mahavita telo lasaka zany
fa tsy parivo ny andro amin'izay eo amin'ny hita eo zany na eo manodidina ny 30 degré ny hafanany eto Mahajanga ary saika isan'andro. Noho izany tsy mandrapariva ny andro fanamboarana parpaing. Ankoatra ireo izay tsy mahavidy ny parpaing kosa dia aleon'ireo mponina sasany manorina ny tranony amin'ny tafo fanitso sy ny vy amin'ny barika. Mahatonga le tony-betsaka mpanamboatra trano aty zany aty tsisy tany manga aloha voalohany dia izay mahatonga le olona hoe betsaka manamboatra trano aty raha voakoatra n'itony zany dia le riba vatany taolina reny no miasa. Manodidina 500 ariary ny vidin'ny parpaing iray izay miankina amin'ny habeany. Hatreto mahavelona ny fanamboarana ity akora fanorenana trano ity eto Mahajanga, saingy mila faharetana kosa izany raha ny fanazavany hatrany. Vaovao iraisam-pirenena fa tontolon'ny fanatanjahantena CAN 17 izay atao any Gabon alina lavony Ghana tamin'ny saharainy ohatra Ouganda mbola ady mafy kosa ny miandry ny Gabon. Fanadidina. Nandritra ny lalao fiadiana ny tompon-daka ny Afrika taranja baolina kitra izay atao any Gabon nanomboka ny asabotsy fa 14 ny volana janoary lasa teo. Amin'ny ankapobeny tsara fanomboana ry zareo Ghanéanina nandava ny Ouganda tamin'ny isa rainy ohatra teo amin'ny fionana voalohany. Raha ny fizotra ny lalao dia hita ho ny fampitana tokoa ny rotota, saingy tsy napoziny zareo Ougandais kosa ny fisiany penalty maty ny André Ayew no nanokatra ny isa teo amin'ny apaha-potoana voalohany. Rainy ohatra no isa nisarahan'ny rotota teo am-pialatsasatra ary isy ihany koa no isarahan'ny rotota. Toy izao kosa ireo voka-dalao hafa ny andro voalohany. Tao amin'ny vondrona A, Gabon nanao ady sahala rainy iray tamin'ny Guinée-Bissau. Mbola iray toy izany ihany koa ny fionana teo amin'ny Burkina Faso sy Cameroun. Teo amin'ny vondrona B, roa ny roa kosa no teo amin'ny Zimbabwe sy Algérie. Raha lavo ny Sénégal tamin'ny isa 2-0 zareo Tunisianina. Samy tsy nisy nitoky kosa ny fionana teo amin'ny Côte d'Ivoire sy Togo. Raha lavo ny Air de Congo tamin'ny isa 2-0 i Maroc tamin'ny vondrona C. Tsy nisy nitoky ihany koa Mali sy Egypte tao amin'ny vondrona D. Toy izao kosa ireo fandaharam-potoana androany. Gabon ifanandrina amin'ny Burkina Faso, Cameroun kosa ifanandrina amin'ny Guinée-Bissau. Taranja handball kosa dia tafakatra amin'ny dingana ampavalon-dalana ny Frantsay rehefa nandresy any Russie omaly nandritry ny amboara eran-tany amin'izay taranja handball izay ny Frantsa moa izay tompo-daka farany taona 2022. Fanadidina vetra. Nanjaka ny Frantsay tanteraka ny lalao izay niaonan'izy ireo tamin'ny Russie nandritra ny dingan'ny fantsana eo amin'ny fiadiana ho tompon-daka eran-tany taranja handball omaly. Nazava ny fandresena ho azy ireo tamin'ny isa mavesatra 5-4 no nandavoan'ny Frantsa ny zareo Rosianina omaly alina. Raha ny fizotran'ny lalao amin'ny ankapobeny dia hita ho nametraka tanteraka ny mamatianina azy Adrien Dimpanda sy ny namany. Ny rarakopana ny baolina matin'izy ireo. Ankilany, hita ho nanao tandrevaka ihany koa zareo Rosianina na dia teo aza ireo paikady nataon'izy ireo mba handresena ny Frantsa. 12 no nisarahan'ny rotota teo am-pialatsasatra. Nitarika ny Frantsay. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa, saika tsy napity baolina firy intsony ry zareo Rosianina, raha nifanesy kosa izany ho an'ny Frantsa. Raha tsy hivina ny lalan'ny Frantsa tao anatin'ny dingan'ny fantsanana ao amin'ny fiadiana amboara eran-tany taona 17 taranja handball hatrany, dia nandresan'ny Brezila tamin'ny isa 1-3 izy ireo tamin'ny lalao voalohany. Lavon'izy ireo tamin'ny isa 1-3 koa ry zareo Japonais teo amin'ny fionana faharoa nataon'izy ireo. Ary nanamontsana ny Norvège tamin'ny isa 3-20. Raha ny filarana isam-bondrona kosa dia mitazona ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona A misy azy araka izany ry zareo Frantsay izay manana isa 8. Slovenia no mitarika ao amin'ny vondrona B manana isa 7. Allemagne kosa ny ao amin'ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona C izay manana isa 9. Manana isa 9 ihany koa i Danemark izay mitarika ao amin'ny vondrona D. Ny alakamisy izao kosa no ihaona amin'ny Pologne ry zareo Frantsay. Fionana farany ao anatin'ny vondrona A misy azy ireo. Amaranantsika ny vaovao iraisam-pirenena dia dispaika ny mpitandro ny filaminana nigerianina. Toby fiantsonana mpitsopinenana iray no voan'ny daroka bomba olona 50 no maty, 20 no naratra. Fanadidina amin'ny sarin'ny France 24. Fahadsoana teo amin'ny paikadin'ireo mpitandro ny filaminana nigerianina izay ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena nigeriana manoloana ny fioram-piefin'izy ireo. Fiaramanidin'ny mpitandro ny filaminana nigeriana nandaroka bomba dobo fiantsoana ny mpitsoponenana iray any an-toerana. Raha ny fanjavan'ireo anivon'ny Médecins Sans Frontières, tsy mbola nisy tranga tahaka izany, tsy araka izany ihany koa ny fitsaboana ireo maratra izay efa mandidina ny 200 eo.
Ny Médecins Sans Frontières sy ny Croix Rouge no mandray an-tana ny fizarana ireo sakafo sy ny fanafody any an-toerana. Tsy azo ekena raha ny fanadavan'izy ireo ny famonoan'olona tsy manan-tsiny tahaka izao. Efa amam-bolana maro no teo ambanin'ny fiahin'ny mpitandro ny filaminana ny tanàna ny Iran. Maro amin'ireo mponina ao no mpitsoponenana ny pitsoka ny ady. Ireo mpitsoponenana ireo izay nitsoka ny jihadiste any Boko Haram izay nokendreny ireo mpitandro ny filaminana nigeriana ireo saingy nisy ny fahadisoana ary izao nitarika fahafatesan'olona maro izao. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nahaton'ny ministeran'ny ala ny fahazahon-dalana anapaka ny hazo ao amin'ny arboretum Ambatobe tarany fandraisana fanapa-kevitra efa tapaka ny ankabeazan'ireo hazo ao an-toerana ao. Ifandrombahana ny sotreny ny fitoeran-drano manoloana ny fahatapahana rano lavareny eto an-drenivohitra noho izany niakatra avoroen'ny vidiny ary farany mody amin'ny sedra olana amin'ny tsy fisian'ny rotsakorana ny tatsaha eny amin'ny faritra avaran-drano. Nanampy azy ireo tamin'ny alalan'ny fiantohana motopompe sy fanomezana solika ny tanora malagasy miara-miainga. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amanaraka indray. Soava mihaona daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, ahitana ireo entana tsara kalitao fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Ny fampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo, zava-pisotro mandritra ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Coca-Cola nanolotra anao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.